tompo tsara indrindra misaotranao lehibe zay raha mbola menao ty fotoana androany azonay mbola miaona aminao ary mianatra aminao misaotra indrindra tompony amin'izao fotoana izao zao mitanteraka dia tsarovana indrindra ny teninao fa rehefa sitraponao dia tovinao zany misaotra indrindra ny amin'ny fanamasinao zay fanamangy anay efa nanamboatra ny fonay mba azahoan'ny teninao milatsaka ty anatinay koa araka fony zany fahasoavanao zany ao anambara ny teninao tompo ary petrao ataopoko sy atombavako ny teninao tena aminay tsirairay avy zay tonga manatrika nyty fotoana ity ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony manaovako zany vavaka zany amen. Saotra mitombotsika ny havana nomen'ny tompo ny fotoana tahak'izao mba azahoantsika mianatra bebe koa ny tenin'Andriamanitra zay anisan'ny tena fahasoavana lehibe eo amin'izao fiainana ara-panahy zay atrehntsika izao ny mianatra ny tenin'Andriamanitra tahak'izao mitombo zay no tena nametrahana ny efatrandro teo mba isy fitombona ara-panahy mba hahatonga antsika ho lehilahy lehibe sy vavy lehibe eo amin'ny Kristy. Zay no tena tanjona amin'ity fotoana efatra zay omeny tompontsika ity androany zany ny voalohany ny lohateny idiratsika androany moa zany ina no fafantatra rany ilay mitondra ny lohateny io fataro ny zavatra rehetra azo mafy zay tsara nalaina atao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andimy fa araka am'roapolo tenin'Andriamanitra io milohany ny tena idiratsika amin'ny rehetrarehetra nefa dia ataontsika maky tenin'Andriamanitra vitsivitsy atony Korintianina voalohany toko faharoa ijerevantsika ity lohateny zay tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andimy faraka am'roapolo ity ary ny tanan'omby baiboly tesokafy Korintianina voalohany toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany hovakiko hatramin'ny andininy fahenina ambin'ny folo farany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny fahenrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra fa ninitsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny andro fijaliana ary za raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa mierin'Andriamanitra ihany anefa milaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izahay fa tsy ny fahendrena izao tontolo zao na ny mpanapaka izao tontolo zao zay olona mialevina fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena zay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra voninahitsika talohany nanaovana an'izao tontolo zao ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo zao fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra fa araka ny voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reniny sofina no miditra tao ambonin'ny olona na inona ny efa namboaran'Andriamanitra ho an'izay ty azy dia isika zay nanamboaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina zay n'Andriamanitra azy fa izy ny olona mahalala ny eo ambonin'ny olona
afa-tsy ny fanan'ny olona zay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy malala ny ompon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahiny zao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianaran'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izy amin'ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy zany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mamantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa izy no mahafantatra ny sain'ny tompontsika mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Ny angatahako aminareo rehefa tonga any an-trano voalohany indrindra poloteny koa averimberena ndraiky itenin'Andriamanitra zay nivakitsika androany teny. Itony tenin'Andriamanitra itony manko ry havana tsy hoe vakina fotsiny mandeha aingana, fa ny fanamasina na le Andriamanitra mira Jesosy Kristy tena mpampianatra tsara io, mitovitovy amin'ny fianarana lesona ny ampianarana ihany, fa mila velonao tsara mba tena ho azonao tsara ny tian'Andriamanitra ambara mba andraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Androantsika dia lohateny moa jerevy tsara le Tesalonianina voalohany toko 5:20 hoe fantarino zavatra rehetra. Zay rehefa tsara ny tenin'Andriamanitra io, tena famporosiana ataon'Andriamanitra ao amintsika. Inona moa fa amintsika zanak'Andriamanitra amantatra zavatra be dia be. Za mihitsy tena finosy ny teny io, ary ao anatin'io tenin'Andriamanitra zay nivakitsika io misy zavatra vitsivitsy reo ho resahako aminareo. Raha miaino tsara ianao ary namaky tsara io tenin'Andriamanitra io, ity zava-panahy ry havana tena lazanareo, raha tena atongilatsika ny sofotsika ozy ny tenin'Andriamanitra ny obolana, ary tena manontsika ny tenin'Andriamanitra dia zao misy zava-dalina lehibe mihitsy hoentin'Andriamanitra ao anatsika. Miresaka fanahy ao anaty io tenin'Andriamanitra io, petit f moa rehefa mahita nytony petit f toy dia le fanahytsika ao anatsika eo io, ao anatsika eo nametrahan'Andriamanitra fanahy. Io fanahy io ny fandraisatsika amin'ny fanahin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy, ary zay mivavaka aminy ozy ny soratra masina dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io fanahy ao anatin'ny olona io raha mbola tsy hipetrahan'i Jesosy Kristy io mira fanahy masina, dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny Timoty voalohany toko 5 hoe maty fahavelona ny olona. Sarovy tsara zay, napetaka Andriamanitra ao anatsika io fanahy io, fa raha vao tsy ao ilay Jesosy Kristy na mira fanahy masina dia maty fahavelona ny olona. Ny mitondra azy fotsiny dia ny saina, ny saina tahaka ny hitantsika tany amin'ny tantara tany amin'ny voalohany, raha vao nanomboka nanota ny olona dia ny saina mitondra fatsy ny fanahy. Ary zay tena mahazava-dehibe rehefa nyty hoe fitondrona ara-panahy. Alalino tsara fa iresaka nytitsika androany somary mandroso lalindalina kely tsika androany ao anatsika ao mbola verokely na